Toko klasy toko vavy napetraka ny fanamby dia tratra ny tanjona. Tratra ny tanjona satria dia tonga eto amin'ny seranam-piaramanidina ny vato ny Airbus A340 300 ankehitriny amin'izao ora sy fotoana iresahantsika izao. Ho voarakitra ao anatin'ny tantaran'ny Air Madagascar ny androany. Zava-dehibe ho an'ny firenena ny fahazahoan'ny kompania fiaramanidina vaovao toy ity manoloana antsika ity. Tokony andray an-tanana ny ho avy isika rehetra fa tsy andany andro ifampitsikera. Ny fitsekerana ny fahazahoana ny kompania Air Madagascar an'izao fiaramanidina izao, ny fitsikirana ny fahazahoan'ny malagasy an'izao fiaramanidina izao dia ataoko fa fandatsana ny malagasy sy fialonana tsotr'izao. Misaotra tokola makasitraka tokola. Oela velona ny kompania Air Madagascar ary kompania voalohany aty amin'ny Océan Indien. Fanontaniana mba tiako apetraka amin'ny vahoaka malagasy rehetra 30 tapitrisa manerana ny Madagasikara. Iza re tompoko no mahatsapa an'izany fandrosoana izany. Ngahy Andry Nirina Rajoelina, tsy mitady fahagagana avy aminao ny vahoaka malagasy. Au moins mba tsy tokony ny potehina ny toe-karena ny vahoaka malagasy. Tokony navelanao tamin'ny endriny teo aloha, taloha nandraisanao ny fitondrana ny toe-karena malagasy. Au moins tokony navelanao mihitsy tamin'iny endriny iny mba nampiadana ny vahoaka malagasy. Tsy mitady teny mamy, teny tsara lahatra avy aminao isan'andro, tsy mitady propagande avy aminao isan'andro ny vahoaka malagasy. Mitady fiainana tsaratsara kokoa ny vahoaka malagasy. Miamantra avokoa ny mpiasa malagasy na ny miankina amin'ny fanjakana izany na ny tsy miankina. Hoy nambaran'ny mpitarika sindika ny SSM androany. Araka ny fanazavana dia efa ela no tsy nisy fisondrotan-karama teto amintsika natao ny fitondram-panjakana kanefa ny vidim-piainana dia iaraha mahita fa tsy mitsahatra miakatra isan'andro. Aminay sindika raha ohatra ka sahirana ara-bola ny fanjakana dia mila manidy ceinture ihany koa izy fa tsy hanao bling bling izay everina fa tsy mahasoa ny firenena. Hatreto aloha raha ny trosa izay ny baben'ny firenena malagasy plus 4 milliards de dollars entre ny 2019 hatramin'izao dia everina fa mitovy amin'ny trosa izay entre 1960 à 2018 4 milliards de dollars ka noho izany tokony mba hita ny aty amin'ny naty volan'ny mpiasa amin'ny ankapobeny izay kanefa tsy hitantsika moa zany hoe inona mba niova vaovao miamantra ny mpiasa amin'izao fotoana izao. Ka izay no antony mahatonga anay hoe izahay kosa amin'ny mampitarika sindika tsy afaka hijery an'ireo mpikambana ao anatin'ny sindika hoe miamantra andreo manalina ihany ny mpiasa satria aza adino anie fa raha mpitahana ny vidin'ny vary tamin'ny taona 2014 sy ny karama ray volana tany amin'ny 2014 dia mahazo eo amin'ny vary 100 kilao mahery kely eo, ary ampitahana amin'izao 520 zao ny karama ray volana amin'izao dia eo amin'ny 520 kilao eo sisa no azony amin'ny karama farany ambany zany. Midika izany fa miamantra ny mpiasa rehetrarehetra zany
na misehatra tsy miankina io na misehatra miankina amin'ny fanjakana. Eo anatrihany izany dia nilazany tsy hitaza-potsiny ny fahoriana mahazo ny mpiasa malagasy ny mpitarika sindika SSM fa andefa taratasy amin'ny filohan'ny repoblika angataka izay fampiakarana karama izay ho toy ny fangatahana izay efa natao teo aloha. Araky ny fitakiana izay nataonay tamin'ny voalohan'ny volana Mey dia mitaky ny ampiakarana ny karama ho 300 ho an'ny mpiasam-panjakana ary 100 euro ho an'ny mpiasa ny any amin'ny tsy miankina. Inona nasehonay anareo iny fa manomboka manangona soni izahay. Raha iny naseho iny zany zao dia efa eo amin'ny 30 eo amin'ny 5 eo zany ny soni iny fa efa mbola misy any namana manangona tsikelikely an'ireo syndicat izahay na aty amin'ny fonctionnaire zany na amin'ny sehatra tsy miankina. Fotoana angamba zao ahafahana mitaky amin'ny fanjakana n'izay hoe aiza ilay fampisondrotana n'izay karama izay fa efa ela no tsy nisy. Raha eo amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana dia tamin'ny heritaona nisy farany fampiakarana 900 izay heverina fa tsy mifanaraka loatra moa zany amin'ny tena zava-misy iainana ilay izy satria tena ambany. Amin'izao fotoana izao dia 268 000 ariary ny karama farany ambany any amin'ny sehatra tsy miankina izay tamin'ny heritaona izay. Raha taty amin'ny sehatry ny fanjakana dia tamin'ny taona 2024 nisy farany izay nampiarina tamin'ny taona 2024 zany hoe ny 13, 14, 15, 3 taona zany tsika zao tsy nisy fisondrotana karama. Valatra amin'ny 100 ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana ho antsika eto Madagasikara raha nambaran'ny SSM matrany ary raha tao anatin'ny 3 taona izay tsy nisy fisondrotan-karama izany dia averatra any amin'ny 300 ny mpiasa-panjakana malagasy raha ny fanazavana trany mitahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana.